Entitra ny fampanajana ny fepetra hifehezana ny fiparitahany COVID-19 nandritra ny fiverenana ny tsekoly ho an'ny kilasy fahadimy androany. Nanomboka tamin'ny fanasana tanana hatramin'ny fanajana ny elanelany. Voaja ny fepetra napetraky ny fitondram-panjakana na izany teny anivon'ny sekolim-panjakana na ny tsy miankina. Dia ny ankoatr'izay moa zany efa tazantsika ao angambany hoe ray isaky ny seza ihany ny ankizy. Ary hita fa mbola misy tonga moa dia izay mahatonga anazy mety hoe misy fanapahan-kely satria misy ray aman-dreny fanafatsiafa mbola tsy ho alefa ny zanany aloha androany angambany. Satria efa nisy fiomanana mialoha ny fampiresahana hoe izay afaka mandefa ny ankizy fa tsy niterena ny ankizy niakatra daholo. Dia izay no mahatonga hitanareo angamba hoe misy absent-kely 5 personnes afahako lesetieny mandroany. Raha voaja ny fepetra ara-pahasalamana amin'ny ankapobeny, tsy mbola nahazo ny Covid organika sany ankamaroan'ny sekoly tsy miankina, toy izay ihany koa ny sekoly katolika nanaovana fanadihadiana. Efa miroso amin'ny fandraisana ny hevitry ny ray aman-dreny ankilan'ny sekoly, andrindrana ny fanomezana ny tambavy ho an'ny mpianatra. Efa nataonay fotsiny dia ny hoe nandefa filazana ny amin'ny ray aman-dreny mangataka ny hevitry ny ray aman-dreny hoe omena ve sa tsy omena ny zanany rehefa tonga izay tambavy CVO zay. Araka ny toromarika efa mandeha ombienimbeny zany na ny eo anivon'ny rafi-pitantanana ny fiangonana katolika ary ny kardinaly efa niteny an'izay hoe tsy azo terena ny ankizy zany fa ny mety ho fepetra hiverina ho raisina fotsiny hoe rehefa mizara ny lia zay ho an'izay ankizy tsy sotro zany dia mba tsy maintsy raisina ianarana ihany koa izy aloha farafahakeliny zany. Sanatry hoe misavatra mitranga dia mba miavaka kosa ilay ankizy nisotro sy ny tsy nisotro ohatra. Na izany aza, mihazakazaka ny fanenjena ny programa mpampianarana, tsy maintsy narindra ifanaraka amin'ny toe-draharaha ny fandaharam-potoana, tsy maintsy natomboka amin'ny famerenan-deso nankilan'ny fiverenana an-dakilasy, anohizana ny fampianarana araka ny tokony ho izy. Comment on écrit face? Les 7 matières zany izany vitaina ao anatin'ny herinandro miverina indroa dia miditra amin'ny fito sasany izay dia mirava amin'ny 12 latsaka dia mahavita 3 matières eo izay matinée. Araka ny fivorianay dia après 15 jours zany izay vao afaka manao leçon satria lava be ilay fotoana tsy nianaran'ny zareo dia manjary to dia tapohana be. Programanay aloha presque efa vita. Le faraparandreny sisa 3 thèmes par matière angamba sisa tsy vita, tokony vitanay teo zany le izy fa nisy an'ity confinement ity. Andeha miandalana ny fizarana ny fitaovana hifehezana ny valanaretina na izany ho an'ny sekoly tsy miankina na ny sekolim-panjakana, hoy ny minisitry ny fanabeazam-pirenena ny 20 volana lasa teo. Tanan-dehibe 7 ahitana Antananarivo, Toliara, Toamasina, Mahajanga, Fianaran-tsosy Antsirabe no hanombohana ny fizarana, ka mpianatra 720 sy 4 amin'ny sekoly 7 sy 350 no hisitraka izany.